Anio lahady 7 Desambra taona 2024 alahady faharoa amin'ny advento ary alahady ny sampana sekoly alahady manerana ny sany FJKM alahady ihany koa anatanterantsika ny mariazy miara-misotra eto anivony ty fitandremantsika ity iainantsika sy mpanjinantsika ny lohahevitra manao hoe manetry tena ny mpito arak'izany ary dia ny sampana sekoly alahady no hitarika antsika ny amin'izao fanompoam-pivavahana izao ka andeha hoerayntsika ny hira faneva sambatra. Fa marina ny didinao rehetra aoka ny amonjy any tananao fa efa nifidy ny didinao ao efa manana ny famonjenao ao Jehova ary ny lalanao ny firavoravoko aoka ny ho velona ny fanahiko ka hideranao ary aoka ny amonjy any fitsaranao. Amen. Sing
ary vavatsika toy ry Jesosy be fity lay tompo sy mpanjakanay ary Andriamanitra eo dia raina sy ankalazaina ary misaoana miaraka amin'Andriamanitra ray sy ny fanamasina ninao manarina misaotra sy veratrezahay ankehitriny no zao andro fahavelomana izay mbola nomenao anay izao ahafahanay mivody hanao fanjovavahany fanomeza amin'andra ny anarao masina misaotranao manokana koa izahay satria andro ty dia natokana ho natokana fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ahatsiarovana ny sampana sekoly alahady izay sampana ketsipitika indrindra eo anivon'ny fiangonana tany ketsana fiangonana falonay Andriamanitra satria tsy manataona tsimitsina ny zaza mamponao arakaiky anao Jesosy malamo tadio ny ezaka tao rehetra momba an'izany tenenana soratra masina ao amin'ny sampana sekoly alahady manomboka ny amin'irofolobe ny sinona pahatany ary isapitandremana tsy diso aran'izany izay atao chapelle teratomba tadio na ny ankizy na ny mpampianatra mba tena azoto hianatra ny teninao izay mitondra fahendrena ho anay ary mampitombo olona ihany koa izany tompo malamo tsy ho an'ny sirelany ihany nefa hoentina mambavaka izany fa ny sampana velona rehetra misy eto amin'ny fiangonana satria na inona sampana mijoro dia eo mandrakariva ny teninao ialoava ny tena mandrakariva ny fivoriana ny fitaizana ny fampianarana isan-karazany ka dia mangataka anao izany mba tsisy diso amin'ny tsara fahitahina etonao ny vahoakanao rehetra indrindra fa izay tafavory atiahitra manantena falatrianao an'izay ry Andriamanitra raisana fanamasina fa tsy veromaina izao fotoan'izao fa fa tena nozanay vaovao indray tanjakon'olona ampitombo fanantenanao sy mifatikina ianao ary indrindra ianareo asaonay mahafantatra ny sitraponao indray andiananay ny fanetretiny amin'ny fanarahadiana amin'ny anatiny Jesosy Kristina no fanaizam-bahoaka izany dia ianao ilay efa nampianatra na ivavaka manao hoe rainay izay nangatra masina ny anarao fotoana ny fanjakana atao ny satranao dia ampahany ny andanitra leonay ny anasazanay ary mamelany iray tahaka ny amelany sy metakanay ary asamitondra ny afafanana anao fanjakana sy hery ary naitra mandrakizay amen mazotoerana ny fiangonana izao sekoly dia anao ny anjara izany
tanora isika izao a dia manasa ny ankizy sy ny tanora hitsangana. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tomponay eo, misaotra anao izahay fa mbola menao fotoana indray ahafahanay mihaino ny teninao. Ankehitriny izahay dia mangataka ny fanahy masinao hanazava ny sainay. Amin'ny anaranao Jesosy, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Eo am-pitsanganana ihany a, jerentsika ny baibolitsika ao amin'ny filazantsarany Marka. Filazantsarany Marka, toko 14, andininy 40, tapany 2. Filazantsarany Marka, toko 14, andininy 40, tapany 2. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: nahoana no sary tahotra ianareo, tsy mbola manampinoana va ianareo. Amen. Mipetraka isika. Samy efa natahotra daholo isika e. Indrindra antsika ankizy rehefa aliny ny andro a, rehefa mihamaizy iny ny andro dia mety atahotra. Tantaran'i Jesosy sy ny mpianany izay nandeha sambo kely no resahantsika eto. Indray andro rakizy dia nandeha sambo kely i Jesosy sy ny mpianany. Dia rehefa teny ampovoan-drano teny dia nivadika tampoka ny andro. Nirosaka be ny orana dia ny sambo aravara moa izany ny ranomasina, izany hoe ny ananonja ny ranomasina. Ary tamin'izay fotoana izay koa dia ny fofofofo ny rivotra. Inona ny zavatra nitranga? Satria manonja ny ranomasina dia miaka-midina koa izany ilay sambo kely, ilay lakana nandehanan'i Jesosy sy ny mpianany. Tamin'izay fotoana izay dia raiky tahotra ny mpianatra. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra manao hoe: nahoana no sary tahotra ianareo, tsy mbola nanampinoana va ianareo. Lesinao azoana amin'izay dia rehefa manana finoana isika dia tsy matahotra. Tantara kely iray, tantarany Sedy kely no zaraina amintsika. I Sedy dia zanaka mpanarato. Izany hoe mandeha manarato eny amin'ny ranomasina zany i Sedy miaraka amin'ny dadany. Efa zatra mandeha miaraka amin'ny dadany foana i Sedy. 12 taona i Sedy tamin'ity fotoana ity. I Sedy dia zaza mazoto mianatra sekoly alahady. Ary ny tenin'Andriamanitra tena tsaroany Sedy dia ity tantaran'i Jesosy sy ny mpianany ity. Tena raiky tapisaka tao an-tsain'ny Sedy zany ity tantaran'i Jesosy sy ny mpianany. Indray andro rakizy narary ny dadany Sedy. Dia nefany tsy maintsy hoe andeha hanarato. Dia i Sedy no nirahan'ny dadany hoe andeha hanarato hisolo azy, hisolo ny asany. Na izany ara nefa dia nindrana ny dadatoan'ny Sedy ny dadany Sedy mba hoe ho naman'ny Sedy zany. Fa i Sedy na dia efa zatra ary dia mbola hoe alao mba misy namana ihany i Sedy zany dia ny dadatoany ny ranon'ny dadany. Noho ny teny ampovoan'ny rano ry havana dia nivadika indray koa ny toetrandro. Lasa avo be ny orana dia nanonja be moa ny ranomasina dia nisy rivotra ny fofofofo ohatran'ilay nanjoan'i Jesosy sy ny mpianany. Tamin'izay indrindra dia raiky tahotra dadatoa. Nefany i Sedy tsy taitra akory. Ohatrany hoe faly ary izy, fa mino izy fa miaro azy i Jesosy. Dia nanontany any dadatoa i Sedy: nga matahotra dadatoa? Dia gaga zany dadatoa nahita ny Sedy tsy taitra akory, ohatrany hoe faly ary.
nanontany azy. Dia nahita n'ilay finoany sedy dadatoa dia lasa nino any Jesoa koa dia lasa mpitoro ny filazantsara taty aoriana. Isika koa rankizy rehefa matahotra dia mila miverina amin'izy amin'ny Jesosy. Verintsika vakina miaraka hoe ilay tenin'Andriamanitra teo amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana no saritahotra ianareo tsy mbola nana finoana va ianareo. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Nampianarinao anay fa rehefa matahotra izay dia mila miverina aminao Jesosy Kristy, mila matoky anao Jesosy Kristy satria miaro anay ianao, miasa anay ianao, ninona ady atrehanay dia mila matoky anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Maksian'ny teny soratra masina isika. Boky Nohabolana toko 7:20, 5:10 hatramin'ny 7:20. Boky Nohabolana toko 7:20, 5:10 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendreny, fa ny zaza aranana mampamenatra ny reniny. Raha maro ny ratsy fanahy dia mitombo ny ota, fa ny marina ho faly mahita ny faharavony. Faizo ny zanakao dia ho famelomelomana ny fonao izy sy ho fifalian'ny fanahinao. Raha tsy misy fahitana dia atondraka anara-po amin'izay tsy mety ny olona, fa raha mitandrina lalàna kosa izy dia sambatra. Raha teny fotsiny ihany dia tsy ampy ananarana ny mpanompo, fa na dia fantany aza tsy ankatoaviny. Hitanao va ny olona faingam-bava ny adala za misy antenaina kokoa noho izy. Ny mpanompo izay nampiantana hatry ny fombola kely dia hiambo zanaka ny amparany. Ny olona mora teritra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Ny fiavana vonan'ny olona no ampietry azy, fa azo voninahitra kosa ny manetry teny. Amen. Petera voalohany toko 7, 5:9 ka hatramin'ny 12. Petera voalohany toko 7, 5:9 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, farany miresa saina ianareo rehetra, ka miara ory, mifankatsiava tahaka ny mpiralahy,
mifamindrafo manetretena tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka isaotra kosa satria ho amin'izany no ny antsonanareo mba handova fitahiana fa na iza na iza maniry fiainana sy tahita andro soa aoka izy ary ny lelany amin'ny ratsy ary ny mbolony mba tsy hiteny fitaka ary aoka izy ala amin'ny ratsy ka hanao soa aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofony mihaino ny fitarainany fa ny tavan'ny tompo dia tesitra amin'ny mpanao ratsy. Amen. Eo am-pitsanganana no hitsenantsika ny filazantsara marika toko 7 ny andiny 17 hatramin'ny 17. Marika toko 7 ny andiny 17 hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tao an-Kapernaum izy ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no niahadinareo hevitra tany an-dalana fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra tany an-dalana izy amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantsony 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izay rehetra tompo amin'izay rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zazy izy ka nametraka azy teo amin'ny fovoany ary nitrotrony ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany nahazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy ary nahazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ray masina manomasinao fahamasinao ny tenanao fahamasinao. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotranao hoe zahay ry Tompo no nanomezanao ny teninao izay antoka anankiray ahafahanay mampitombo ny finoanay. Ankehitriny Tompo tonga ny toriteny mangataka ny fanahinao masina izahay hiasa amin'ny mpanomponao izay tory izany. Ianao anie nanendry ny lelany ka izay tena sitraponao irery ihany anie no ambarany. Ary mivavaka ihany koa izahay ho anay mpieno. Ianao anie no ahatonga ny fonay handray izany teny izany ary indrindra ahafahanay manamboatra ny fiainanay ho araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
Oabolana toko fahasivy amby roapolo. Oabolana toko fahasivy amby roapolo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo, izay efa novakina tamintsika teo no angalatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Oabolana toko fahasivy amby roapolo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Ny bokin'ny oabolana dia mampianatra antsika ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Izany fifandraisana manokana amin'Andriamanitra izany no mahatonga ny olona izay tsara fifandraisana amin'ilay Andriamanitra ho antsoina hoe zanaka. Zany ny fijerin'ny bokin'ny oabolana azy. Ny zanaka rehetra dia tsy maintsy miankina amin'ny fahefan'Andriamanitra. Io fahefan'Andriamanitra io anefa tsy fahefana mpampiatra lalàna izay mampiorohoro na mpanameloka, fa fahefana mifototra amin'ny fitiavana ary vokatry ny fitiavana. Ny ray aman-dreny no nomen'Andriamanitra io fahefana io. Nomena fahefana ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany voalohany dia manafay azy. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Oabolana toko fahasivy amby roapolo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendreny ny zazaranana. Teo amin'ny firenena jiosy, voateraka ny zaza dia ny reniny no mitaiza ilay zaza. Rehefa lehibebe afaka mahazo resaka tsara ilay zaza dia ny rainy no manomboka mitaiza io zaza io. Ny rainy mampianatra soratra masina manomboka amin'io zaza io voakelikely io, fa efa mahazo resaka tsara dia ny rainy zany no mampianatra soratra masina an'io zaza io. Rehefa tonga eo amin'ny faharoa ambin'ny folo taonany io zaza io dia heverina fa zaza efa vonto ny soratra masina, efa feno ny soratra masina, ary sokajiany jiosy no raisiny jiosy ho toy ny zanaky ny lalàna io zaza io. Ny atao hoe zanaky ny lalàna zany dia olona na zaza izay efa tena mahay ny lalàn'Andriamanitra, efa manaraka sy miaina ny lalàn'Andriamanitra vokatr'ilay fampianarana nataon'ny rainy. Mandritra ny fotoana izay ampianarana soratra masina an'ilay zaza, raha tsy mety mandray an'ilay fampianarana dia ilay fampianarana soratra masina atao amin'ilay zaza dia adidin'ny rainy ny mananatra manitsy eny mikapoka mihitsy aza mba hahatonga n'io zaza io tsy maintsy mandray ny soratra masina. Teo amin'ny jiosy moa ny reny tsy mba mahazo mikapoka ny zanany, fa ny rainy zany no mikapoka an'ilay zaza. Ny tanjona dia mba hahatonga n'io zaza io handray ny tenin'Andriamanitra, handray ny lalàna
ahafahany miaina ny tenin'Andriamanitra. Raha tsorona zany dia zao hoe tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny ray aman-dreny ny zanany. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika indray. Fahadidin'ny ray aman-dreny ny mampianatra soratra masina ny zanany. Manomboka ao anatin'ny tokantrano. Ao anatin'ny tokantrano, ny ray aman-dreny no mandresy lahatra ny zanany mba hahatonga n'io zaza io handray ny soratra masina, handray ny tenin'Andriamanitra ary ho resy lahatra ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga ny fotoana izay heverina fa hahalehibe an'io zaza io, dia tokony ho zaza efa feno ny tenin'Andriamanitra, efa feno ny soratra masina io zaza izay notezaina io. Ny vanim-potoana izay iainantsika ankehitriny dia vanim-potoana izay iaraha mahita, iarahana miaina fa ao anatin'ny fahasahiranana ny ray aman-dreny. No ireo adidy maro samihafa, adidy aman'andraikitra izay tsy maintsy tanteraha. Izany toe-javatra zany anefa lasa manamaivana ny fampianarana sy fitaizana n'ilay zaza ara-tsoratra masina. Eto anefa ny soratra masina mampahatsiahy atsika fa tsy tokony ho variana amin'izay adidy aman'andraikitra samihafa ny ray aman-dreny ka hanadino ny fampianarana soratra masina izay tokony atao amin'ny zanany. Ampianarana ny soratra masina ny zaza mba hahatonga n'io zaza io hitombo miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Manahirana ankoatran'ilay fahasahiranana ny fiazakazahana maro samihafa izay tsy maintsy vonjen'ny ray aman-dreny. Indraindray ny ray aman-dreny mihitsy koa tsy rototra amin'ilay soratra masina. Ataon'ny ray aman-dreny ahoana tokoa moa zany ampianatra soratra masina ny zanany, izy ary tsy taitra tsy rototra amin'ilay soratra masina. Ampahatsivy ny soratra masina isika. Fahadidin'ny ray aman-dreny ny mampianatra soratra masina ny zanany, ary tsy maintsy mandray ny teny soratra masina ny zanany. Ny antony dia ilay ambaran'ny soratra masina eto hoe faizo ny zanakao dia ho famelombelomana ny fonao izy sy ho fifaliana ny fanahinao. Eo amin'ny 17:70 tsika mahita an'izay. Raha ity soratra masina ity zany no manontaniana dia zao hoe miankina aminao ihany. Raha ohatra ka resy lahatra ianao fa tsy maintsy ampianatra soratra masina ny zanakao, dia mananteny ianao fa hisy fifaliana ho anao amin'ny andro avy amin'io zanakao io. Fa raha sanatria ka manamaivana ny soratra masina ny ray aman-dreny ka tsy mampianatra soratra masina ny zanany, dia mahazo manantena koa ny ray aman-dreny fa ahita fahasahiranana amin'io zanany io ary ahita alahelo satria tsy manana ny tenin'Andriamanitra io zaza io. Eo amin'ny 5:50 dia mazava ny voalazan'ny soratra masina teo hoe ny tsorakazo sy ny mianatra no manome fahendrena fa ny zazaranana mampahamenatra ny reniny. Ny soratra masina eo dia miteny amintsika hoe hay zany ny zaza izay tsy ampianarina soratra masina, tsy vonto ny tenin'Andriamanitra, sokajiny soratra masina ho toy ny zaza aranana. Zany hoe avela manao zay tiany atao le zaza, tsy misy fifehezana avy amin'ilay ray aman-dreny. Ary ambaran'ity andininy ity dia hoe ny zaza ranana mampahamenatra an'iza, le andininy 5:50, mampahamenatra ny reniny. Fa maninona tokoa moa zany le reniny no menatra fa tsy lay rainy e. Fa maninona tsy lay rainy no menatra hoe mba mahamenatra le selah fa tenina tsy mety e.
fa maninona ny tsy rainy no menatra fa ny reniny ny antony dia izao hoy tsika tery aloha hoe rehefa lehibebe le zaza dia ilay rainy no mandray an-tanana ny zaza mampianatra soratra masina mampianatra tenin'Andriamanitra an'io zanany io. Raha tsy nandray ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra zany io zaza io, iza zany ny diso? Ny rainy zany ny diso. Fa maninona ny reniny ray no malahelo menatra. Ny antony dia zao, raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra io zaza io, tsy lehibe tao anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia toy ny zaza tsy manan-dray. Ary zay no mahamenatra ny reniny. Lasa menatra ilay reniny satria toa miteraka tsy misy ray le zaza. Ary zany no ampianariny soratra masina antsika eto, ampianarina tenin'Andriamanitra ny zaza, ampianarina soratra masina ny zaza, fa mahamenatra ny zaza izay tsy nanana tenin'Andriamanitra. Ry havana, mampahatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra anio, fa mila manana ny tenin'Andriamanitra ny zanantsika. Ary zany no antom-pisian'ny sampana sekoly alahady, hanamora ny asan'ny ray aman-dreny, hanamora ny asan'ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana soratra masina ny zanany. Ary eo no manahirana indraindray. Efa mba hamaivany ny fiangonana zany ny andraikitra ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana soratra masina ny zanany, mbola tsy alefany mianatra sekoly alahady ihany ny zanany. Ary eo no mpahatsiahivana antsika ray aman-dreny indray, alefaso mianatra soratra masina ao amin'ny sampana sekoly alahady ny zanakao. Rehefa tsy mahavita mampianatra azy ihany ianao, dia aleo ny fiangonana handray andraikitra hampianatra ny zanakao. Sady tsy omena soratra masina ilay zaza any amin'ny tokantrano, ety amin'ny fiangonana mbola tsy alefa mianatra sekoly alahady koa ilay zaza. Raha izany ny zava-misy, dia zaza manahoana io zaza ao anatin'ny tokantrano izay misy atsika io. Ny soratra masina dia mampahatsiahy atsika, atao ny fomba rehetra izay azo atao mba hahatonga n'io zaza io handray ny tenin'Andriamanitra. Indraindray rehefa tokony alefa hianatra sekoly alahady ny zaza, dia hoy ny ray aman-dreny hoe andraso aloha fa mbola sahirana, tsy afaka manatitra anao zahay. Tsy zay? Soratra masina mampahatsiahy atsika fa tsy maintsy mianatra soratra masina ny zanantsika. Fa raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra ny zanantsika, dia ho lasa zaza mahamenatra. Henatra ho an'ny ray aman-dreny ny fananana zanaka tsy manana tenin'Andriamanitra. Ary adidiny ray aman-dreny ny manao ny fomba rehetra ahatonga ny zaza io hanana ny tenin'Andriamanitra. Amin'i Jesosy moa zany dia rehefa mijery ny filazantsara tsika, ao amin'ny filazantsara araka ny marika 5 teo, marika 5 ny 7:70. Marika 5 ny 7:70. Marika 5 ny 7:70. Io dia mahita tsika fa i Jesosy nandray zaza. Noraisiny Jesosy an-tanana le zaza, notrotrony Jesosy, dia niteny tamin'ny mpianatra izy. Dia ahoana hoy izy? Eo amin'ny 7:70, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Nazovy. Ambaran'ny soratra masina eto fa nazovy mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, dia mandray ahy izy, ary nazovy mandray ahy, dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ay zany, raha raisitsika ilay zaza noho ny anaran'i Jesosy Kristy, izany hoe manao ny fomba
ahatonga azy hino an' Jesosy Kristy isika dia tsy ho zazy io ihany no raisitsika fa i Jesosy Kristy mihitsy. Ary rehefa mandray an' Jesosy Kristy isika dia mandray an'ilay Andriamanitra ray. Ampahatsivy ny soratra masintsika fa mila ampianarana ny tenin'Andriamanitra ny zanatsika. Zavatra faharoa ampianarany soratra masinatsika eto dia izao: ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany dia mahafehy ny vavany. Mahafehy ny vavany. Hitatsika zany amin'ny bokin'ny Oabolana 7:20 ny andininy faharoa. Ny andininy faharoapolo. Oabolana 7:20 ny andininy faharoapolo. Andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Hitanao va ny olona faingam-bava ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia fatra-panaja ray aman-dreny nametraka ho ambony zany fankatoavana ny ray aman-dreny zany. Na efa lehibe aza ilay zaza, na efa antitra koa aza ilay zanaka, dia manaja mandrakariva ilay ray aman-dreny. Anarina ny zanaka mba tsy ho faingam-bava. Izany mananatra azy ny ray aman-dreniny. Dikany hoe faingam-bava dia zao: olona mihevy tena ho manana ny marina ka maika hiteny mandrakariva, maika hamoaka izay miafinao ampony, ary tsy mieritreritra ny hiaino fa ny hiteny ihany no masaka ao an-tsainy. Tsy ho hainy anefa ny hitaizany zanany, hanabeny zanany, hangina na hampianatra ny zanany tsy ho faingam-bava raha tsy ilay ray aman-dreny mihitsy no mianatra ny mangina na tsy faingam-bava. Io andininy faharoapolo io dia tsy misaraka amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Oabolana 7:20 ny andininy faharoa amby roapolo. Andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny olona mora tezitra manetsika ady. Amin'ny soratra masina zany dia zao: i olona izay faingam-bava, olona izay tsy mahay miaino io, dia aza saina miteny eo moa izy na teneno izy hoe mba mangina kely, dia inona no ataony? Tezitra izy. Olona izay tsy mahay mangina. Ary zay mahatonga ny soratra masina eto miteny hoe olona mora tezitra. Fa tokony ho tsaroana nefa fa ny olona mora tezitra dia manetsika ady, anika feno fifamaliana ao anatin'ilay tokantrano, tsy miampita ilay fitaizana. Ilay fitaizana tsy miampita eo ihany, fa ny manahirana dia izao: ilay faingam-bava no miampita any amin'ilay zanaka, ianaran'ilay zaza ilay faingam-bava. Ary zany no ananarany soratra masina atsiketo: ry havana, mila mitandrina fa mariky ny tsy fananana fahendrena ny toetra faingam-bava. Amin'ny soratra masina zany dia mila mitandrina tsara ny amin'ny teny izay alokin'ny vava. Raha miverina mamaky an'ilay andininy faharoapolo tsika dia mahita zavatra izay manahira-tsaina. Andao moa verenantsika vakina ilay andininy faharoapolo teo amin'ny anaran'ny Tompo: hitanao va ny olona faingam-bava, ny adala aza misy antenaina kokoa noho izy. Ny soratra masina zany eo dia miteny: raha ohatra ka nitaiza zazitsika, nananatra ny zanatsika ao anatin'ilay hafainganam-bava, tafitany amin'ny taranaka, tafitany amin'ilay zanaka ilay hafainganam-bava, dia io zaza io dia inona no antenaina aminy?
inona no antenaina aminy? Tsy misy antenaina aminy. Lasa zaza manahirana io zaza io. Manahirana satria ilay hafainganam-bava ny tafita tany aminy. Raha ny voalazan'ny soratra masina eto aza dia ny loza dia ity. Ny adala aza misy antenaina kokoa. Dia iza zany ny tsara? Ny adala sa le faingam-bava? Tsara noho ny faingam-bava ny olona adala. Dikan'izany zany dia zao. Ilay zanaka voataiza ao anatin'ny hafainganam-bava dia mbola ny olona adala ny tsaratsara kokoa noho izy. Mbola ny olona adala misy fanantenana ary ananana fanantenana kokoa noho ny amin'io olona faingam-bava io. Ny soratra masina eto dia mananatra sy mampianatra antsika ao anatin'ny fiarahamonina, iainana ao anatin'ny tokantrano, dia mianatra ny tsy miteny, mianatra ny mangina. Sarotra zany, tsy mora zany. Fa ny olon-kendry dia mahay an'ity fomba fiteny ity. Hoy ny olon-kendry hoe mba tsy hitenitenenako foana dia aleko mba tsy hitenitenenako foana dia aleko mangina. Ny olon-kendry zany rehefa tsy te hiteniteny foana izy dia mangina izy. Fa amin'ny olona faingam-bava dia ahoana ny azy? Ny olona faingam-bava dia zao: aleko miteniteny foana toy izay mangina. Tsy maintsy miteny izy ary miteny izy. Anaran'ny soratra masina nefa ny olona tahaka izany mianatra mangina, mianatra mihaina. Ny olona mahay mangina ihany no mahay mihaina. Fa ny olona maika hiteny dia tsy mahay mihaina. Ary zany tsy maintsy ianarantsika avy amin'ny soratra masina. Mila mianatra an'izany ary ampianarantsika an'izany ny zanantsika. Manimba sy manasarotra ny fananarana sy ny fanabeazana ny zanantsika ny fananana toetra faingam-bava. Mila mianatra isika fa ny fitaizana izay ataontsika amin'ny zanantsika dia fitaizana mikendry mandrakariva fanabeazana ho azy. Rehefa mananatra sy manitsy ny zanakao ianao dia mila mitandrina mba tsy ho amin'ny teny izay mety manahirana na mety miteraka alahelo azy na ho amin'ny katezerana ihany koa no hitenenana sy anitsina an'ilay zaza faoka ho amin'ny fitiavana. Andeha moa jerentsika ny voalazan'ny epistiliny Petera. Petera voalohany toko fahatelo. Petera voalohany toko fahatelo. Petera voalohany toko fahatelo, ny andininy fahafolo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa na iza maniry fiaina sy tahita androsoa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony. Ny soratra masina zany eto dia mampianatra antsika hoe ho an'ny olona izay mitsinjo lavitra, mieritreritra hoe rehefa tonga amin'ny taona tahaka izao dia mba tsaratsara noho izao ny fiainana. Dia hoy ny soratra masina hoe raha izany zany no eritreritrao, te hahita fiainana tsaratsara kokoa, dia izao: mila mitandrina ny amin'ny teny, mila mitandrina ny amin'ny vava izay atao mba tsy hiteny fitaka, mba tsy hiteniteny foana izay tsy miteraka fanabeazana ho an'ny zanantsika. Mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny fitaizana ary fantatsika rehetra izany, indrindra amin'izao andro
iainantsika izao. Fa ny fanontaniana dia izao, fananinana tokoa moa lasa sarotra ny fitaizana. Ny antony dia satria tsy manana ny tenin'Andriamanitra ny olona. Tsy manana ny tenin'Andriamanitra ny olona. Rehefa manana ny tenin'Andriamanitra ny olona, dia tsy tahaka izao zavatra iainantsika izao ny zava-misy. Misy fahadisoana ara-pitaizana no mahatonga izao zavatsarotra eritreretintsika aritantsika iarahantsika miaina izao hoe lasa nanahirana ny fitaizana sy ny fanabeazana amin'ny andro ankehitriny. Na eo aza nefa izany dia mampahatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra, fa raha feno ny tenin'Andriamanitra ny zanantsika dia azo antenaina izy, azo antoka, satria teny mitondra fiainana, teny marina no nampitaitsika taminy. Inona moa ny teny marina? Inona ny teny mitondra fiainana? Dia itsinona akory fa ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ilay teny marina, ny tenin'Andriamanitra dia tsy hafa fa Jesosy Kristy, ilay fahamarinana, ilay fiainana. Rehefa tonga eo amin'ny zanantsika dia azo antoka ny ho avin'ny taranaka, azo antoka ny ho avin'io zanantsika io. Ary zany no antony ampianarantsika soratra masina ny zanantsika. Eto ampamaranana ary ampahatsiavinantsika izay nambara teo. Ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany, voalohany manafay azy. Adidiny ray aman-dreny manao ny fomba rehetra, tsy maintsy handraisan'ny zanany ny tenin'Andriamanitra. Adidiny ray aman-dreny mampianatra soratra masina ny zanany, ahatonga ny zaza ho feno ho vonton'ny tenin'Andriamanitra. Zavatra faharoa nambara tamintsika teo dia izao: ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany dia mahafehy ny vavany. Fanabeazana, fitaizana, fampianarana no atao amin'ny zanaka. Noho izany dia izao, mila mitandrina ny ray aman-dreny amin'ny teny rehetra izay tononona aloky ny vava, dia tokony ho teny marina ary teny mitondra fiainana. Ny teny marina, ny teny fiainana dia tsy hafa akory fa ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Atolory ny zanantsika ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny Jesosy Kristy, dia azo antoka ny ho avin'ny taranantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia ombina mivavaka isika ry havana, vavaka isika. Ianao tokoa ry Tompo Andriamanitray, no Andriamanitra velona ary monina ny amin'ny avo sy manerinerina. Nefa Andriamanitra manetry tena ho ety aminay. Porofon'izany, ianao ny teny taminay, ny amin'ny tianao iainanay sy anaranay, ka nitariany teninao anay. Fa ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany dia manafay azy, satria tsy maintsy mandray ny soratra masina ny zaza mba tsy hoenatra ho an'ny ray aman-dreny, ary andraikitry ny ray aman-dreny zany. Ary tsy zany ihany, fa mila mahafehy ny vavanay ihany koa izahay, ka mianatra mangina sy miaino mba ho fianarana ho an'ny zaza. Manoloana izany sitraponao zany Tompo, dia mifony izahay ray aman-dreny, satria tsy noheverinay ho adidinay tokoa ny mampita ny soratra masina amin'ny zanakay, fa variana mirotorotom-piainana izahay sy ny maro samihafa. Mifona ihany koa izahay fa matetika tsy mba mahay miaino, fa vavahana loatra,
ka tsy mamoaka teny fiainana fa ny teny mamono sy mandratra indrindra ho an'ny zanakay ka mampianatra diso ho azy ireo. Tompo mamindra fo aminay ary mamelany elokay fa amin'izao sisy izao dia hiova kosa izahay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana riavana ny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Miobiry lanitra ary mifaliry tany ka velomo ny oby ry tendrombohitra, fa Jehova efa nampionina ny olony sy mamindra fo amin'ny olony manitra, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, fa voavela ny elokareo, kosa mi amin'ny deran'ny tompo manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Amen.
Ivavaka isika. Misatranao izay Andriamanitro fanitahinao ka afaka nandre ny sitraponao sy nandray ny famelan-keloka avy aminao. Misaotra fa vonina izahay ankehitriny ny ampianatra ny zanakay amin'ny famaizina sy mba hafe ny vava manoloana izany fampianarana izany. Fa ankehitriny dia misaotra anao koa izahay ny amin'ny mpanomponao izay nanatanteraka ny rakom-pisaorana noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao azy. Koa mivavaka ho azy izay Tompo, ampitombo mandrakariva ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra ka mba ahafahany saotra mandrakarivanao Andriamanitra. Ankehitriny koa izahay dia mitondram-bavaka ny amin'ny sampana sekolahady ato anatin'ny sahany FJKM. Ianao Andriamanitra efa nampijoro izany sampana izany, koa ny ankatanay aminao. Nitahinao ireo tompona andraikitra rehetra ao anatin'ny sampana, indrindra fa eny amin'ny fobe, dia ny filoha sy ny tonia izay mandrindra ny asa rehetra eo anivon'ny sampana, eny ny birao miaraka amin'ny rehetra. Dia anao Andriamanitra no hanome tolo-tsaina ho azy ireo ka ahafahany andrindra sy andamina izany asa anatin'ny sampana sekolahady izany. Eny ihany koa ireo amin'ny ivony synodam-paritany sy ny fiangonana tsirairay avy. Andriamanitro, aoka ianao ny hiasa amin'izany sampana izany ka ho sampana iroborobo fatratra atory ny filazantsara ataona ny olona amin'ny fanjakanao Andriamanitra, ary ho tena tanoketsa ny fiangonana koa ho andry ny fiangonana rahatra izay. Ivavaka Tompo izahay ny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao Andriamanitra na anolo-tsaina ny tompon'andraikitra rehetra, anomboka amin'ny filoha, ny birao ny mpiandraikitra fobe, ny mpiandraikitra fobe, ny synodam-paritany, ny fitandremana tsirairay. Koa anao Andriamanitra ny aoka hiasa hanome hery mandrakariva sy tolo-tsaina ny fahendrenao Andriamanitra ahafahana anatanteraka ny sitraponao eo anivon'izany fiangonana izany. Tonabavako ho an'ny mpitandrina rehetra Tompo, na eto an-toerana na any ivelany, fa samy andray ny fitahinao Andriamanitra ka tanteraka ny asa efa nampandriketinao azy. Mivavaka Tompo izahay ny amin'ny firenenay. Tompo Andriamanitra io, tsy miafina aminao ny zava-misy sy hatreny firenena amin'ity volana ity. Dia anao Andriamanitra ne no hanome tolo-tsaina ny tsirairay avy ka hay lamina mandritra ny fifidianana izay ho tanterahana, na mialoha na mandritra na aoriana izany. Ary aoka hiasa ianao Kristy ka mba ahafahany ahatanteraka antsakany sy andavy ny tondra filaminana ho anay eto amin'ny firenena sy isan'ny tanàna izay anatanterahana izany fifidianana izany. Tolorosaina ireo tompon'andraikitra ka andrindra sy andamina ny amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka Tompo izahay ny amin'ireo tsy salama, na izay manatrika eto, na izay tsy manatrika fa ny amin'ny tokantrano, na ny amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa. Tompo, aoka ianao Jesosy Kristy, ilay Tompo ny fanasitranana, no hanasitrana azy ireo. Ao ihany koa ireo manana olana, Jesosy Tompo, Andriamanitra mpamaha olona ianao. Dia aoka ianao namaha izany araka izay olana misy amin'ny tsirairay avy. Ijery isan'ny tokantrano isam-batan'olona ianao, ka mba samy ahazo fitahiana avy aminao Andriamanitra avokoa ny tsirairay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Aoka isika hiara-naiky sy hanonona ny fanekemponona kristianina izay ombona antsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, dia ny fanekemponona apostolika na laharana voalohany manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokona tompontsika, izay nitotorony tamin'ny fanahy masina, naterika ny Maria Virginy,
nijanona raha nanapy tompo lato mombona tamin'ny azy fijaliana maty ka nalevy nety tany amin'ny fiainantsika nitsanona tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetrika eo ankavan'Andriamanitra raitsy to avy any no aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonin'olona masina ny famelan-kelo ny fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandraka izay amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. hira fahavalo amby efapolo sy roanjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no ataontsika dia hiakatra ety anoloana ireo namantsika izay manolotra ny zanany handray ny sakramentan'ny batisa. Valo amby efapolo sy roanjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Malala rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto zay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentan'ny batisa izao. Ino ihary ny teny soratra masina anorenany fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy tompo, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoroko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ho sy ny taranakao mandimby anao. Ary ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anareo zahay hamaly izany araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ikenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba tonga anareo ho fianarany ity zaza ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ikenareo va nianatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity, ny fitaizana araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny a Jesosy Kristy ho tompo mba aza ho ny hery handavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sy koa lehilahy va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ianao zay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo.
mangataka anareo ary zahay hitodika amin'ny fiangonana hanamafy ny fanekenareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra ratsika izahay ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho fianarana zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anaterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra izay filasan-tsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an'i Jesosy ho tompo mba hahazoany hery andavana ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy ho mpianatra sekolalady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy mba ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hatateranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo. Matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina efa nekenareo zao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana Koriavana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika. Aoka ary isika hiara hitsangana hivavaka. Vavaka isika. Andriamanitra raitsi-to, ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izahay raha io manatrehanay. Aoka ny fanano masina anome hery ny asa tantaranay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantary ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiany izao. Ity zaza tao batisa ity ane ho varay mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampireso endrika aminy noho ny asan'ny fananao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao izahay Tompo, fa tanteraky ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaky ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia ny tehirizanao ity zaza ity ho eo ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farina amin'ny fivavahana aminao. Ampio ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao
mba ny fahasoavanao ane niezika rehetra taon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatanay amin'ny anarany Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Rabijona Antema Leonie, izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao ane ny tompontsika. Amen. Ray soary ny teny fanomezan-toky avy amin'ny tompo. Hoy ny tompo, anaka, aza matahotra, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Ko mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika ary tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raitsika. Mihira fa 1:370 no ataontsika dia manatanteraka ny rakitry ny batisa isika. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana noho ny amin'ity andro manokana izay ombonantsika eto araka ny fandaminana izay niarahana tamin'ny sampana Dorcas dia manatanteraka ny fanamasinana ny fanambadiana isika izao. Ny filazantsika azy moa dia hoe mariazy miara-mizotra fa ny tena marina dia fanamasinana fanambadiana efa niorina. Ny antony ny dikany hoe mariazy miara-mizotra dia ny fanamasinana ny fanambadiana olona roa, ny ray avy amin'ny fiangonana hafa, ny ray avy amin'ny fiangonana hafa. Noho izany fanamasinana ny fanambadiana efa niorina no tanterahantsika izao. Ny hira 30 amin'ny firana fanampiny
ny andininy voalohany no ataontsika dia androso ety anoloana ireo namantsika ireo. Ava-malala rehetra ho amin'ny tompo. Aokary hoenotsika ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Hoy ny soratra masina. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe, tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondry nitory andra lehilahy, ka dia natory izy. Dia naka ny taolatezany anankiray izy, ka nanakombona nofo solona. Ary ny taolatezana izay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin'ny lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny lehilahy. Ary ora lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany izy ireo. Ko dia tandremo ny fanahinareo, ary aoka tsisy amitaka ny vadiny fahatanorany, fa alako ny fisaoram-bady, hoy Jehovah Andriamanitry ny Israely. Mangataka ny vavolombelona hitsangana aorian'izy ireo.
ankehitriny ary manontany anareo izahay eto imason'Andriamanitra izay tsara atsika sy aneo izay miafinao ny fotsika amin'ny andro farany ary eto anatrehan'ny fiangonana vavolombelona. Ianaova Razafy Mandimby Herinjanahary Filipo mandray any Razafy Manantsoa Hery Mampionina ho vadinao. Ianaova Razafy Manantsoa Hery Mampionina mandray any Razafy Mandimby Herinjanahary Filipa ho vadinao. Ianaova Tsialehy Ramaromisa mandray any Yvette Ernestine ho vadinao. Ianaova Yvette Ernestine mandray any Tsialehy Ramaromisa ho vadinao. Teny mafimafy. Ianaova Andrianandrasana Fanomezantsoa Jean mandray any Rakotoarinoro Diarniaina Nadia ho vadinao. Tompoko. Ianaova Rakotoarinoro Diarniaina Nadia mandray any Andrianandrasana Fanomezantsoa Jean ho vadinao. Moa manaiky ianareo fa anaraka marina izay lazain'ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana manaiky izany va ianareo. Moa manaiky ianareo fa hitondra sy hitaizany zanakareo amin'ny fahamarinana sy fitiavana ary fahendrena mba hahatonga azy ahalala sy hanompo an'Andriamanitra araka ny finoantsika kristianina. Aokary ianareo hanambara ny fifanekenareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana mifanatrika. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izaho Razafy Mandimby Herinjanahary Filipo Armand dia manaiky Razafy Manantsoa Hery Mampionina ho vady. Izaho eto an'Andriamanitra sy fiangonana ary vavolombelona ireto izaho Tsialehy Ramaromisa dia manaiky hanambady any Yvette Ernestine. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izaho Andrianandrasana Feno Manantsoa Jean dia manaiky anao Rakotoarinoro Diarniaina Nadia ho vadiko, manaraka amin'ny fomba fanambadiana kristianina manomboka amin'ity andro an'ity, na mitombo harena isika, na malahelo, na finaritra, na tomany, ho tia sy hamelona ary hijanona aminao irery mandra-pahavin'ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iankinako, antanterahako izany. Amen. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izaho Razafy Mandimby Herinjanahary Filipo Armand dia manaiky anao ho vadiko, manaiky ny Razafy Manantsoa Hery Mampionina ho vadiko, manaraka ny fomba fanambadiana kristianina manomboka amin'ity andro anio ity, na mitombo harena isika, na malahelo, na finaritra, na tomany, ho tia sy hamelona ary hijanona aminao irery mandra-piavin'ny fahafatesana. Herin'Andriamanitra no iankinako, anatanterahako izany. Amen. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izaho Tsialehy Ramaromisa dia manaiky any Andriamatoa Yvette Ernestine Ramatoa Yvette Ernestine ho vadiko, manaraka ny fomba fanambadiana ny kristianana manomboka amin'ity andro anio ity, na mitombo ny harena isika, na malahelo, na finaritra, na tomany, ho tia sy
amelona ary hijanona aminao irery mandra-piavy ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany. Amen. Etanatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izaho Rasafy Manantsoa hery mampionina, dia manaiky anao Rasafy Mandimby herin-janahary Philippe Hermon ho vadiko. Manaraka ny fanambadiana kristianina manomboka amin'ity andro anio ity, na mitombo harena isika na malahelo, na finaritra na tomany, ho tia sy hamelona ary hanaja aminao irery ihany mandra-pahavy ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany. Amen. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana Kristy reto vavolombelona, izaho Iveta Ernestine dia manaiky ho vadiny tsy alehy Ramaromisy, dia vady mandrakizay fomba fanambadiana kristianina. Ombany amin'ny ity andro aho ity na mitombo harena isika na malahelo na fiaretana finaritra na tombo no ity marary hijanona amin'ny ianao irery ihany mandra-pahavy ny fahafatesana. Ny herin'ny Andriamanitra ny fahaterahako izany. Amen. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, Isarakoto Arnoro dia ary ny ainana dia manaiky anao Andrianandrasana feno Manantsoa Jean ho vadiko. Manaraka amin'ny fomba fanambadiana kristianina manomboka amin'ity andro anio ity, na mitombo harena isika na malahelo na finaritra na tomany, ho tia sy hamelona ary hanaja aminao ary hijanona aminao irery mandra-piavy ny fahafatesana. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako hanatanterahako izany. Amen. Aokary reto peratra masina ireto fahatsiarovana sy famantarana ny firaisanareo tsy ho simba ao amin'ny tombo. Omeko anao ty peratra ty ho marika ho fahaserovana. Omeko anao ty peratra ty ho marika ho tsy ho fahaserovana sy famantanana fa izaho efa napiakatra anao ho vadiko. Omeko anao ity peratra ity ho marika sy ho fahatsiarovana fa izaho efa napiakatra anao ho vady. Omeko anao ity peratra ity ho marika sy fahatsiarovana fa izaho efa napiakatra anao ho vadiko.
omeko anao ty peratra ity ho marika sy fahatsiarovana fa izaho dia efa nampiakarinao vady. Omeko anao ity peratra ity fa izaho nampiakarinao vady. Omeko anao ity peratra ity ho marika sy ho fahatsiarovana fa izaho efa nampiakarinao vadinao. Efa ny fanaky teto Imason'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra ka masininay ankehitriny. Izay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ampisarahan'ny olona. Amen. Andriamanitra rainareo, ampirotsaka be dia be ny fitahiny aminareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie, ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray, miarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitry ny fanantenana anie, hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Hitsangana isika fiangonana ivavaka. Ivavaka isika. Raha io mivavaka aminao izay ankehitriny ho an'ireto zanaka vao avy nifanaiky teto anatrehanao ireto. Tarisy toano izy eo amin'ny lalana izay arahano mizotratra amin'izao. Ianao izay fahazavana, mba hazavao amin'ny fahazavanao izy ireo, fa ny fifalianao no hoany tsy mety simba sy levina. Amin'ny andro ny fahatany rano sy ny fahasalamany ary ny fafinaretany, mba ataovy manetry tena sy antranamana ary mahay mankasitraka anao izy. Amin'ny andro ny fizahn-toetra, aoka mba ho tony sy mahatoky izy ireo, ary raha tsy ao ny fitahianao raha eo, dia miasa foana izahay, koa mba meo azy ireo ny fahasoavana aizany manorina ny fahasambarany tokantranony eo ambony ny vato lampy ny teninao, fa tsy eo amin'ny fasiky ny fahendren'olombelona. Raha eo, ankinina amin'ny fiarovanao izy ireo, apetraka eo amin'ny pelatananao, ko tahio ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay, ankehitriny ary mandrakizay. Amin'ny anarany no ivavahana toy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Tsangana. Fanatrika. Anatanteraka ny rakitra noho ny amin'ny fanamasinana fanambadiana isika, ao anatin'izany dia hanao hira ny sampana Dorcas.
antsika ny hira ao firana fanampiny fahatelopolo ny andininy faharo hira ao firana fanampiny fahatelopolo ny andininy faharo taratasy fanamarinana ny amin'ny nahavitana ny fanamasinana ny fanambadiana izao ny voasoratra ao anatin'ny takela mpanamarinana fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alindahy malagasy taratasy fanamarinana fanambadiana izay nampiresin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona izay manao sonia eto ambany dia efa nifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana fa hivady manaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fomba ny fiangonana kristianina dia hoy izy roro avy dia manao sonia ato ny vavolombelona an'izy ireo miaraka amin'ny mpitandrina izay nanao ny fanamasinana atolotra anareo ity taratasy fanamarinana ity efa natao anatin'ny cadre tsara tarehy izy ity dia atao amin'ny toerana talakimaso zay atao amin'ny toerana talakimaso rehefa miadinika elaela tsy mifanaraka dia mba mifampitantana kely andao hijery an'le taratasy hoe zay eny ary atolotra anareo mangataka feokira avy amin'ny mpitendry zava-maneno dia hiverina amin'ny toerany izy ireo
misaotra an'Andriamanitra isika riavana satria amin'reto namantsika izay vao vita fanamasinana fanambadiana ireto dia misy horaisin-tanana ho mpandray ny fanasan'ny tompo dia hanatanteraka izany isika izao. Mihira fahenina amby 700 ny andininy voalohany ihany no ataontsika dia handroso ety anoloana izy ireo. 700 ny andininy voalohany ihany. Izatsika amin'ny andininy faharoa. Malala rehetra ao amin'ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifaliana ao antsika anio andray ireto olombonjena nampin'ny tompo isan'andro ny fiangonany ireto vavolombelony fanekeny reto avantsika ireto isika ny amin'ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy ary miombona amin'ny fahatsiarovana hanavao ndraiky ioa ny efa niantsona sy nandraisana antsika tsirairay avy ka nanaovantsika ilay fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aoka risika ampirainy fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isany momba ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Fa efa nampianarana ny fotom-pinoana kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary nahatanteraka ny fanekena tamin'ny batisa. Aoka ry hitsangana isika hivavaka. Vavaka isika iray mandrakizay io misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay sitrakao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ny tso ny fitiavana anatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io neny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokany zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrikizay dia ny mafantatra anao izay Andriamanitra tokony na sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandray ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalany izorana dia indro tonga eto anatrehanao mba anambara ny finoany. Ry Tompo, mba eno reny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anarany Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay izany. Ho azy ane ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrika izay. Amen.
petraka ny fiangonana. aokary hoenontsika ny teny avy amin'ny soratra masina. Hoy Jesosy Kristy tompo, izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza ta hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza ta avery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalony ainy? Fa na iza no anao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy ny raha lako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovy manaky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Nazovy no andahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Mangataka aminareo ry zahay ry hava-malala, mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo isany. Ianareo va mino an'Andriamanitra pary atsika sady raintsika any an-danitra izay tia atsika, ka nanome an Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena atsika? Mino aho. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka, ka manaiky azy io tompo sy mpamonjy va ianareo? Mino sy manaiky aho. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny fanekeny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina, mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina, ka ho tia an'Andriamanitra sy ankatony sitrapony, ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana ny baiboly, ary ny famonjena ny fanompompofavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny mino. Manaiky sy ho tia ary ankatoa aho. Aokary hitodika any amin'ny fiangonana ianareo ka handroso anambaram-pahabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo eo anatrehan'Andriamanitra. Izaho razafy manantso hery mampionina dia manaiky sy mino fa Jesosy no tompoko sy mpamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko ny hoti sy anompo azy amin'ny foko rehetra. Nanapa-kevitra aho ny andray ny fanasan'ny tompo izay anehoako ny mino ny fanekeny, ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa hiezaka aho hoe ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, fitoriana teny, fiaraha-mandinika soratra masina. Amin'ny maha isan'ny mino aho dia ataoko ho zava-dehibe sady voalohan'ny fitandroana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary hiezaka aho ampiasa ireo talenta sy ny fanomezan'ny pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no hiankinako, ahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Izaho razafy mandiby hery zanahary Pliparma dia manaiky tsy mino fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko no tia sy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Manapa-kevitra aho ny handray fanasan'ny tompo izay anehoan'ny mino ny fanekeny, ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy.
ekeko fa ny soratra masina no anambarany tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa hiezaka aho eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa. Amin'ny maha isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronany voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iakinako anateterahako izany rehetra izany. Izaho Rakoto Arnoridiariny Ainana dia manaiky sy mino fa Jesoa tompoko sy mpamonjy ahy. Voavelany eloko ary azoko mifamonjera ka ekeko ny odisy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Nanapa-kevitra aho ny andray amin'ny fanasan'ny tompo izay hanehoany mino ny fanekeny, ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesoa Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa hiezaka aho ambany fitahian'ny fanahy masina, ny fandiniana azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa. Amin'ny maha isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohana ny fitandroana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hanatanterahako izany rehetra izany. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina mandray tanànanao zahay, mitsodrano anao zahay, mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, manasanao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra raitsy to izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina mandray tanànanao zahay, mitsodrano anao zahay, mandray anao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy, manasanao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra raitsy to izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Ivavaka isika fiangonana. Tompo Andriamanitra io, misatranao izahay no ity ora nomenao anay eto natrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha io, ireto mpanomponao ireto, izay vao avy nanamafy mpahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao riray Andriamanitra no niantso azy ireo, koa namaly izany antsonao izany izy.
taeo ny fanapahan-kevy ny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy ny hery aharetiny amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no aoka anomana azy anatin'ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisina amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka ny finoana, tsy azo zongozonina ny fanantenana ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary isehony amin'ny kery mandrika riva eo anatrehan' izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asa. Hivavaka aminao izahay Tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina mibanjina ny fanjakana mandrika izay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno izahay ry iray ny famondram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra voninahitr'Andriamanitra. Amen. Mira fahenina amby 700 teo no ataontsika ny andininy fahatelo dia hiverina amin'ny toeran'izy ireo sady manatanteraka mirakitra. Izao dia mbaramitsika ny raharahan'ny fiangonana. Ho aminareo izay amin'ny Kristy any fiadanana, ny fon'ny marina mihevitra vao mamaly fa ny vavany ratsy fanahy kosa miboboka faharatsiana. Izay mandahanatra dia manary tena, fa izay mihaino fananarana no mahazo fahalalana. Ny fatahorana an' Jehovah dia fananarana mampahendry ary ny fanetretena mialoha ny fisandratana. Ohabolana 5:20, 2:13 sy 7:30. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, vaovao avy any ivelany. Fanasana antsa krismasy faharoa, ry havana, ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny foibe FJKM dia manasantsika mpianakavy ny finoana hiara hisaotra sy hideran'Andriamanitra ho fankalazana ny krismasy 420. Fankalazana antsa krismasy faharoa ny alahady 15 Desambra manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana.
izay iarahana amin'ny antoko-pihira ny feon'ny fanomezan-tsoa foibe FJKM ary antoko-pihira zanaky ny FJKM ny Hosana Ambojatovo Fitiavana, Amama FJKM Andrainarivo Fahasoavana, Amafa FJKM Andravoahangy Fivavahana, Tsantany Mahamasina FJKM Atsimo Mahamasina ary ny feo 5. Manantena ny fahatongavantsika ho mariky ny fiombonana. Fampamonjy no teraka ho anareo anio ao tranon'ny Davida dia Kristy Tompo. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa alohan'ny fiangonana ny sekretera jeneraly Dr Rakotondray Jaona Mpitandrina. Araka ny troatean'ny fiangonana dia omaly sabotsy no nitanterahana ny fankatoavan'ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona ny troate 520. Ny 2T izany hoe nitetika asa sy ny tetika andro ny vita, fa ny mahakasika ny teti-bola kosa dia tohizana ny alahady izao. Koa miantso ny mpihevi-draharaha sy ireo filoam-boninahitra hanatrika izany fotoana izany, manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Soamempita, manantena ny fahatongavantsika maro. Alahadin'ny sekoly alahady anio, atokantsika ho azy ireo ny rakitra faharoa. Antsoina ihany koa ny sampana, ny sampanasa, ny fikambanana, ny amin'ny famonosana ny vatomamy izay atao ny zoma 13 Desambra sy ny sabotsy 14 Desambra manomboka amin'ny 2 ora eto am-piangonana. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana mpanazava stily, finaritra, mbola manentana trany antsika kristiana manontolo handray anjara amin'ny fividianana ny tapakila bûche de Noël. Izany dia azo raisina eny amin'ny komity mpivondronana sy ny mpiandraikitra amin'ny vidiny 25 000 ariary ny 8 portion ary 15 000 ariary ny 4 portion, makasitraka indrindra amin'ny fanohananao ny sampana. Mivory ny kapesy ny mpiandraikitra aorian'ny fitaom-pivavahana. Sampana sekoly alahady, finaritra, miverina ny mpianatra anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro fanomanana fety krismasy. Sampanasa AFF, finaritra, ho fanomanana ny herinandro sambatra dia miverina isika ny alarobia amin'ny 2 ora sasany sy ny zoma amin'ny 5 ora sasany ho avy izao. Manantena fahatongavantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny 15 taona ny VFL. Misaotra antsika rehetra nandray anjara tamin'ny vide grenier izay natao tamin'ny alahady voalohan'ny volana Desambra lasa teo. Ny vola voaray tamin'ireo vidinentana dia 504 500 ariary. Isaorana manokana ny mpivavaka izay nanolotra fanomezana. Mbola misy ny entana azo tsofaina izay ao amin'ny sous-sol dia manasantsika rehetra handray anjara amin'izany. Sampana Dorcas. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mianakavy tamin'ny fiatrehana sy ny fanomanana ary ny fahatanterahany izao mariazy miara-mizotra taona 2020. Misaotra ireo ray aman-dreny mpitandrina rehetra izay nifarimbona taminay tamin'ny fanatanterahana sy ny fanomanana. Tsy haina ihany koa ny tsy hisaotra ny Brown fiangonana izay nanohana anay sy nanolotra hevitra tamin'ny fiatrehana izao fotoana izao. Misaotra sahady ary mirary soa ireo mpanambady izay miroso tamin'izao fanomanana ny fanamasinana ny tokantrano izy ireo izao. Dia amin'ny fiadanan'ny Tompo hanjaka lalandava amin'ny tokantranonareo. Misaotra antsika rahavavy, ry renim-pia, ny totona fotsy izao fotoana izao ary dia ho tahin'ny Tompo ary ny herin'ny fanahy masina neo amintsika hatanterahany asa fanompoana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana, ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Rakim-pisaorana, no fahatanterahany fanamasinana ny fanambadianay ny zoma 9 Desambra. Atolotra mpitiavana, mpitandrina Rakotomazafy Mikaela sy ny fiangonana. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany.
Ny sampana sekolealahady eto amin'ny fitandremana eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny Folalindà no miarabantsika fiangonana amin'ity alahady ity na tratra izao fotoana ny sampana sekolealahady izao hivavaka sika tompo. Misaotranao zay tompo fa tianao ny sampana sekolealahady, tianao ny ankizy madinika ary tianao ely hatrany amin'ny faravazan-tany ny teninao miainga amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona indrindra moa ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Misaotra fa manana anjara zay androany dia mitenena tompo fa vonona indray zay iainanao. Amen. Araka izany nambara teo dia alahady ny sampana sekolealahady manerana ny AFJKM eto Madagasikara ny andro androany. Ny teny entina ankalazana zany dia izay hita tao amin'ny Efesiana 4:9-7 manao hoe raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary koa ny hoe sekolealahady miaina amin'ny tenin'Andriamanitra maefa be amin'ny asan'ny tompo. Ko araka izany alohan'ny ampitanay amin'ny tsika fiangonana ny afatry ny foibe makasika izao andro ho an'ny sekolealahady izao dia tianay ny anao tatitra kely aminareo fiangonana ny amin'izay asan'ny tompo zay. Raha tsaronareo tamin'ny 17 oktobra teo tsika dia nanao ilay hoe kalokalopidirana hetsika ray an'ny sekolealahady ho fitadiavana fanangonana vola hoentimanana amin'ny asan'ny sampana. Dia nisy valopy 700 teo eo nyzarainay, ny 430 no niverina ka naangonana vola 507,4 sy 2 tapitrisa ariary. 507,4 sy 2 tapitrisa ariary. Raha amin'ny teny frantsay moa dia mazava loatra hoe 1,419,500 ariary. Dia mamerina mifankasitrahana tsika rehetrarehetra fiangonana ray aman-dreny indrindra ireo ankizy ny sahirana ao amin'izany. Eto ihany koa ny renim-piay izay ankasitrahanay ato anatin'ny sampana. Mbola maro ny asa miandry. Isan'izany ny fety krismasy izay anjara ny sekolealahady amin'ny 15 ny volana desambra amin'ny tolakandro. Eo koa dia anasanay anareo fiangonana mba tsy ho verimaina fotsiny ny ankizitsika madinika miverina isan-kasabotsy isan-kalahady aty am-piangonana nefa avy eo tsisy mijery akory. Dia misaotra sahady amin'ny fanotronanareo zahay. Maro koa ny asa miandry isan'izany ho hitanareo miandalana eny misy fanatsarana vitsivitsy hiezaka be dia be ihany koa ataonay ny amin'ny fitsinjarana amin'ny mpampianatra mba isahana manokanareo ankizy madinika izay efa manoka mihamaro amin'izao fotoana izao. Mankasitraka ihany koa fa tamin'ny antso nataonay teto tamin'ny volana septambra dia maro be ireo ray aman-dreny nandefa ny zanany. Eo mpanangonana ny antotanisa moa zahay dia ampitaina amin'ny fiangonana eo ihany ny tena isanay ato anatin'ny sekolealahady amin'izao fotoana izao. Farany ary dia ho resahana ho ampitaina amintsika ny afatra amin'izao alahady natokana ho an'ny sampana sekolealahady izao. Misy teboka 7 izy reto. Voalohany entana isika rehetra mba hivavaka ho an'ireo olom-boafidy isan-tsokajiny avy mba ahavitana izy ireny ny andraikitra na ny endren'ny tompo azy. Ny faharoa, toy ny fanao isan-taona dia isy ny rakotra manokana ho tanterahan'ny isam-pitandremana arotsaka ho an'ny foiben'ny sekolealahady mba hampandehanana ny raharaha iombonana. Fahatelo, amporisihana ny sekolealahady synodam-paritany rehetra manefa ny adidy manandrify azy. Isika eto Ampahibeny moa dia ao anatin'ny synodam-paritany 7/20. Faefatra, amafisina trano ny anohizana ny fanofanana ho an'ny mpampianatra sekolealahady amin'ny alalan'ny SAM na sekolealahady manomana mpampianatra. Fahadimy, momba ny fankalazana jobily 50 taona ny orenan'ny sampana sekolealahady, isaorana ny tompo fa efa miroso ny asa fanorenana ny fitoeran'ny sampana ho tsangam-baton'ny 50 taona ny sampana sekolealahady FJKM. Ny toerana nanorenana izany dia ny Vato eto Antananarivo. Anterina ny fisaorana ho antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara ho fiaraha-mankalazan'Andriamanitra noho izany taonjobily izany. Entanina koa isika rehetra
indrindra fa ny sampana sekoly alahady mba hanao zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana ary koa anao araka izay azo atao amin'ny fambolen-kazo sy azo fihinam-boa. Zay ny teboka fahaenina. Teboka fahafito farany dia hoe na eo aza ny fahasairanana samihafa mahazo ny ankabeazan'ny vahoaka ankehitriny, ampahirezana kosa isika kristianina mba hijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika. Ataovy ho zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana ka ho laharam-pahamehana amin'izany ny fampanjakana ny ten'Andriamanitra eo anivon'ny ankonana. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tesaloniana 2:5 ny andiny 7:20. Ny filohan'ny sampana sekoly alahady foibe FJKM ny mpitandrina Rakoto Arsoa Eritiana Kaleba no mampita ny afatra. Izay kosa eto amin'ny fitandremana eto Ampahibet dia mamerina trany ny fisaorana antsika rehetrarehetra amin'ny fifanohanana ny birao sy ny tompony andraikitrisan-tsokajiny isika ray aman-dreny ary ny mpivavaka ary mangataka indrindra ny hanohananareo anay am-bavaka amin'ny asa rehetra izay atao. Araka voalazan'ny toriteny teo dia adiditsika ny mitaiza ny zanantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia ho amintsika ny fahasoavan'ny tompo dia ny voninahitra ho azy rery ihany. Misaotra tompo. Andray fitenenana fohy solitena andreto namantsika voana masinina fanambadiana ireto. Zafady raha amin'raha fa mampandrosanareo telo lalo mba hiaraka amiko eto lasa onjon'izao rery eto. Mba mampandrosanareo telo lahy zafady. Etỳ am-piandohana koa moa dia efa mangataka fialantsiny raha ohatra ka tsy ho mety arakaraka ny rafitra misy ato amin'ny fiangonana FJKM ny tenanay fa ny tenako moa dia ao anatin'ny fiangonana katolika ny tena milomano ao ka hoe sao dia misy ny tsy mety fa ilako tsy ny meloa ao anatin'izay. Commandant Rafanambina Tsozany Donné, officier d'action sociale ny bataillon infanterie an-tanà izay tariny colonel Zakela ao amin'ny bataillon infanterie an-tanà. Ny ho anareo ray am-panahy anankitelo izay nitarika ny fitombavaka teto, ho anareo amin'ny bureau-mpiangonana izay taronan'ny filohany rehetra sy ny isan'ny ratsamangaika atao amin'ny fiangonana FJKM s'appelle militaire, ho antsika kristianina rehetra tafavory eto niaraka ny mbavaka androany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manao azafady ary mamela anareo noho ny teny tsy fanosehana, noho ny teny fanomezana dia nomena ny hitondra ny teny amin'ny anarany reto izy telo tokantrano izay nandray ny fahasoavana teto am-piangonana teto izao sy ny eo koa moa izy telo mianada nandray ny sakramentany zavady sakramentany eukaristia angamba ny aminay fanasan'ny tompo. Ny volonté-ny moa dia ny fisaoranan'Andriamanitra izay fantarin'ireo ray am-panahy teo rey nandritra ny fitombavaka fotoana fohy adiny roa angamba n'izay dia fa ny fisaoranan'Andriamanitra foana ka tsy lany mamina ny fisaoranan'Andriamanitra fa izy ny tompon'ny zavatra rehetra, izy ny mandidy. Na teo ary ny vinavinantsika rehetra na ny vinavinanay indrindra nareo tao amin'ny Dorcas izay isaorana nandefa taratasy tany aminay ianareo tany amin'ny tobo misy anay dia niraisinay mpitiavana ary dia nanentana ny tenanay dia regny ny vokatra ao anatin'izay dia misy telo moa ny ato aminareo romany maramilanay moa eto
faty moa zandarma ny manakaiky agnako etoa dia nalefa moa ny taratasinareo tsy nikobononay tao amin'ny bataillon fanteritana ihany fa naparitaka aminay amin'ny raha tsy mangaika any amin'ny détachement izy ny fiteninay azy eo any rehetrarehetra angy dia regny ny vokatra ny tamin'ny maraina moa dia nisy ny katolika teo amin'ny 10 tokantrano ny bataillon fanteritana dia ny ray gendarme 12 zany nandray zany sakramentany mariazy moa fiteninay azy eo amin'ny katolika dia aty aminareo moa ny androany dia anankitelo moa izy ireo roany moa maramila ray gendarme isorana anareo midorikasy mitovitovy amin'ny rampitahana aminay katolika moa zany dia FTK dia le hoe fikambanany tokantrano kristianina dia zany mikarakara ny mariazy ohatran'io dia engane roborobotrany ny fikambanana misy anareo amin'izany fitarihana ny olona rehetra hitra amin'izany fitsodranony hitondra ny tokantranony etya amin'ny hotely ety zany fa dia zava-dehibe aminay zany rehetra izany ka zany moa ny fitoritsika ny evanjely fa tsy vitan'ireo ray am-panareo ihany fa aparitany amintsika délégueny amintsika rehetrarehetra ny sampany ny asa fitoriana ny evanjely fa dia mankahiri anareo amin'ny dorikasy ny tenanay fa mankasitraka makatelina mbola vonona ihany izahay tamin'ny herintaona antsika nanomboky ny asa satria fa tamin'ny herintaona nitendrena ny officier d'action sociale fa teto efa tena fa nitery dia tery ny fotoana tamin'izay dia nizahako ihany dia nitratra ihany tamin'ny fa somary maromaro nareo ary nisy FLM zay tamin'ny herintaona fa ny anglikana moa zao tsy misy moa hatramin'izao tamintsika miteny androany zao na amin'ny FLM nisy tamin'ny herintaona dia nizarazara nisy tany nanisana tamin'izany fa ny androany moa dia efitsika ema sy katolika ihany ny nisy mbola be ny sisa hony ka azakivy fa mankahiry anareo amin'ny dorikasy hoana fa le faso atato aminareo moa zany tena nahitana andreo fa na aminay katolika nefa anatin'ny chapelle militaire ihany tsika rehetra eo firaisam-pinoana ato amin'ny chapelle militaire fa dia mankahiry anareo satria nareo no namoafoana io dia manohitohina anay any amin'ny camp misy anay tsirairay satria zahay maramila io moa somary matoroto tia zao jerevanareo somary ny badabada izy ireo teo anatin'ny consiné zahay zao dia misavoritaka ny sain'ireo dia eo dia tsy hitan'izay atao fa dia nizana zany nangatana tamin'ny lehibeny ary misy lehibeny vantany moa sasany amin'ireo eto sorana an'ireo lehibeny ihany koa nanome handraisany zany sakrameta izany androany zany dia zava-dehibe ka dia misaotra mankasitraka anareo rehetra niaraka ny mibavaka tamin'izy reto dia miarabanareo enina mianada ihany koa tokantrano telo zany nandray zany sakrameta izany eny tsy tanjony io fa dinga nandaleovana amin'ny tokantrano tsy tandrony na le fandraisanareo any communauté zany ny hoe mpandrainareo tsy tanjony izany amin'ny finoana ka araka ny tenin'ny pastera teo tany mafy ny anananao dia tazomy tsara inareo zany ny vavolombelona hoentina makandry indra amin'ny anarany ifitsika ema any amin'ny toeram-piasantsika tsirairay agny vavolombelona na vita zay dia araka ny teny hoe nanina zany zao vita izy zao na dia niezaka sorana anareo be dehibe fa tsy raha ohatra ka nanentana ny tenanay ka raha tsy nanoany tsy nitonga ianareo dia zasapona ireny nefa kosa Kristy dia mahery rehefa manao ny asany dia tsy maintsy misy foana miaina ao anatin'izay dia nareo zany no hanitatra an'izay fanjakana zay fa tsy ho rety pastera telo mirahalahy rety ihany tsy ireo dorikasy tsy ireo tsy nireo ny birao mpiangonana ihany fa inareo zany dia vavolombelona zay ny antony hatsanganako anareo teto ka zay sa manarao izy ny fitenenana nareo zao zany no raka dia saotra mankasitraka ao anatin'izay dia manaraka an'izay moa efa io moa zany ny rafitra zay diniko raha io misy zavatra zay efa nomanina izy tokantrano anankitelo zay omena zay mifanandrify azy tsy ho sahazany ho anareo zay ho tolorana izy regny fa sahazany zareo mpanolotra kely dia kely izy regny masotsokona dia hiratra ary fisaorana raha ohatra ka invité anareo izy enina mianada
jereo tsara zay fa mifiry vao tongatsika zao fa miray zany zao a dia tsy ho vitainy fa dia atolotra anareo a amin'izay fanomaniny indrindra ny torohevitra nomen'ireo a dorokasy zay fa dia raisa-pitiavana re tompoko fa tantely tapabata sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy fiadanan'i Kristy eo amintsika rehetra sotra tompoko. Sotra tompoko mamangy atsika eto ny centre orphelinat amin'ny lapakody mangataka anareo mba hitsangana. Indreto ny fiangonana miaraba anareo ary mirary soa anareo a andray anjara hira mory zareo amin'ny rakitra. Sotra indrindra tompoko. Amin'ny heriny dia misy fanatanterahana ny sakramentan'ny batisa, ny zaza fanomezan'ny avo ando dany sy ny zaza fanomezan'ny avo ando fitahina, zanaky randriamampionina maolosansy rary manantsoa faraasina. Avy anareo tompoko. Ireo izy ireo mirary soa anareo a indrindra ny fiangonana. Natateraka ny fanamasinana ny fanambadiny ireto namantsika ireto andriam-peno manana narosoa ny joro sy randritry ny aina Erika Marie Christine. Avy anareo tompoko. Ireo izy ireo a dia mirary soa anareo tanteraka soamantsara izany. Atokana ho mpandray fanasan'ny tompo ireto namantsika ireto. Raha samy ary maefa ny ravaka Rianary Nala Fi Laetitia, Rianary Lala Finaritra Tatiana. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo mijoro manoloana ny fiangonana. Ireto namanay olona nantsoinao hiombona latabatra aminao, ny angatahanay aminao aoka ianao no hanomana ny fony sy ny sainy hiaro azy amin'ny ratsy ahafahany miatrika izany andro lehibe zany dia ny hanolorany tena ho mpiombonaina aminao Jesosy Kristy. Misaotra indrindra tompo. Amen. Ny foibe sampana sekoleladia dia misaotra antsika tamin'ny nafahana nanatanteraka ny fanompompivavahana tamin'ny atalata lasa teo. Misaotra indrindra tompoko. Hanatanteraka ny rakitra isika izao. Hanao hira ny sampana sekolalahady, aorin'izay dia manao hira ny centre orphelinat, aorin'izay dia manao hira ny antsan'ny folo alina.
tanterahana amin'ny alaka misy hoavo zao ny fanamasinana ny fanambadiny Dokitram Jay Prakas sy Andry Armanana ny aina finaritra. Ataontsika ny hira voalahatra. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.